Miarabantsika rehetra. Finaritra aby ragnandria. Que absika. Oui, c'est encore moi. Oui, mbola za ihany ty. Fantatro fa misy sorenao hoe mbola le ty ihany ve? Oui, mbola za ihany ty ary tsisy mialy eo. Misy teny nataoko zay hoe politique d'usure ty politique ty. Il faut avoir les nerfs solides. Donc manasa anareo tsy makafy ahy, soyez solide. Ary acte de résistance nia. Afaka miteny daholo nareo hoe voakarama sy ny sisa. Tadidiro tsara fa ny olona voakarama, rehefa lany le karamany dia mijanona izy. Tadidinareo zay. Donc zay no ahafaharanareo manamarina azy. Fa ny acte de résistance ka mialatsiny aho fa tsy angina aho. Tahaka ny mpitily eny ambonin'ny manda, je ne me tairai pas rehefa misy zavatra ambany. Donc prenez place, misotro dité kely dia mitadiava coach, rehefa aveo rehefa marary ny andoha mila coaching kely fa misamboaravoara ny aty fanahy. Ena, zay ny introduction fanokavam-bavony pour vous dire hoe on y va. Teboka telo no resahantsika amin'ity live spécial ty hoe zako fohy ihany satria atoandro ny andro dia miasa nareo. Voalohany dia ho iaho hoe le technique ny pompier parole contre parole. Ny teboka faharoa dia iresakitsika ny amin'ny démission ny CENI. Ary fahatelo dia afatra mafonja le atao hoe l'ironie du sort. Voilà. Le côté pastoral, la cerise sur le gâteau. Technique ny pompier, parole contre parole. Reny ny zavatra nitranga dia mazava be fa tsy maintsy misy le atao hoe contre-attaque sy ny fanehoan-kevitra ary sanaparaté. Sanaparaté miakatra daholo ny sous-lieutenant rehetrarehetra, ny mpanao ino amin'ny filazantsika amin'izy ireny, mpanao service après-vente sy ny miassurer ny communication. De bonne guerre, c'est normal. Dia inona le technique ny pompier, parole contre parole, dia embrouillena ny opinion publique miainga avy amin'ny dénigrement n'ilay comportement an'ilay olona tamin'ny lasa. Tsy le zavatra lazaina fa ilay olona miteny no avily ihany sain'ny olona. Forcément, ny olona miteny dia olombelona, tout le monde a son passé, tout le monde traîne des casseroles. Donc zany fantatr'ireo olona reo tsara fa tsika malagasy dia manana le toe-tsaina hoe mialatsiny misy an'ilay atao hoe ina filaza azy anthropologie tatsinanana. Mialatsiny somary mampianatra kely. Ny anthropologie tatsinanana itsika afrikanina, asiatika ary arabo manana ny toe-tsaina hoe c'est le messager qui est le message et non le message. C'est le messager qui est le message et non le message. Zany hoe ilay mpitondra teny no afatra fa tsy ilay afatra no afatra. Ineo anatintsika malagasy io amatatsinanana atsika ary ao anatin'ny maizy azy atsika ka teknika io amin'ny resaka famonoana afo hoe avily ihany ny attention ny olona dia tsy henona ntsony le contenu. Technique io. Ary technique en pompier koa. Tanareo ny pompier ho an'izay rehefa tonga le période ny canicule aty Europe dia tanareo mahitapoka ny tanety. Dia rehefa mainy tanety tsy voafehy ny afo. Alefa ny canadair tsy maty satria mianaka be ny afo. Alefa ny pompier tsy mety maty. Dia ina technique ny pompier nahita maso mihitsy tamina reportage zareo mihitsy ny manisy afo ny encercler an'ilay afo. Dia iny afo iny afo ohatra misy karazana ohatra pozina gaz kely zay mihitsy dia dorana kakabe hoe maninona dorana le ina filaza azy ary amin'ny sisiny ary dia dorana zany dia amin'izay zany deviena ilay afo mba tsy hahazo an'ilay alabe fa mety hoe avily. Teknika tena teknika ny pompier io jereo kely amin'ny reportage. Zany hoe asiana afo hafa
mi-encercler an'le afo be de amizay le afo maîtriser de rehefa maîtriser na le afo zay vo alefa ny canadair zay vo alefa ny pompier de maty ho azy le afo fa raha tonga de izy iny tonga de dodafanao rano tsy maty le afo fa teknika ny pompier io zay le zaiko hoe parole contre parole ele izy a dia ao anatin'le izy de ampiasaina ny resaka statut social an'le olona hoe enao le miteny par rapport ana mba izy enao zay zany le hoe fiabilité an'le izy hoe enao mamolava enao zao de no zany a tsy mitombona zavatra teneninao c'est ça donc za zany mampianatra ihany koa sady manao lanceur d'alerte ve zany fa za mana côté pédagogique en tant que théologien c'est ce qui fait notre différence hein? On est tous dans la politique mais je suis théologien et j'ai fait de l'anthropologie donc je connais le game zay ny amin'iny donc zany aza taitra atsika vahoaka fa fomba fiady zany de bonne guerre fa ianareo no mila mahay mijery tsara ty zany ny message tompoko de tsy miankina am'le mpitondra hafatra fa ny message de message raha ny zavatra lazain'ny olona anankiray na dia mamolava ary izy na de mpifokarongona izy ka marina ny zavatra lazainy dia marina iny peu importe la personne qui le dit teny Martin Luther ny alatsiny fa tsy hitory tena eto tamin'ny fanoerana ny tamin'ny moyen âge ny catholicisme dia zao ny teny Martin Luther hoe na de jiolahy aza no mizara ny sakramenta de sakramenta foana iny fa tsy miankina amin'ilay mpizara ny mahasakramentaan'io fa miankina amin'ilay tenin'Andriamanitra hizarana le sakramenta sakramenta ary zany maika mo information zay tsisy dikany maika le information tsisy dikany donc rehefa malagasy il est temps que vous soyez adulte aza ataony olo zazakely tsony mahaiza tsara manavaka an'ilay izy rehefa marina ny tenin'ny olo anankiray na pertinent ny tenin'ny olo anankiray de le pertinence fa tsy le olona mitondra ny hafatra no jerena ary possible koa ny olo anankiray il est bien en costard il est riche il est célèbre il est beau il est tout ce que vous voulez mais il est vide et il est creux de nefany tiany olona ny mandrondrotra ka ohatrany Coca-Cola hitanareo Coca-Cola rehefa arotsaka de mandrondrotra fa rehefa afaka ray minitra de ohatrizay ary amin'ny faravodimbera ary zany ny akamaroan'izy ireny Coca-Cola mandrondrotra fa tsy misy contenu vitany amin'iny tsy diratsika tsony zany toeny fa mazava angamba zay zavatra zay démission ny démission ny CENI no asiko resaka tadidinareo nanao statut ateto hoe démission en coulisses quel type de démission tadidinareo iny de nikorapaka dolo nareo hoe izy zany be de be mieritreritra hoe président Michael za tsy namaly mihitsy fa navelako ny amo zany milancer bouteille à la mer de avelako ny événement no manamarina azy atreto ny événement zay lancer-tsika de mitombona daholo tsika zany ce sont pas les paroles qui valent mais c'est les actes donc on laisse passer on laisse couler la rivière et on regarde le résultat io le izy vao tonga ilay démission le olona de fa au courant ao de nilazako iny et c'est pas fini eno tsara ho avy koa ny démission ny membre ny HCC teneniko zay ho avy koa ny démission ny HCC tonga de lazaiko mialoha fa izao eto amizay tsika il faut être subtil en politique fa tsy manao lecture na premier degré faly isika fa hoe bravo zay mihitsy nilana fa rava ny CENI satria naza zao de anisan'ny antsoantso zany tao amin'ny teto amin'ny pejy vo nanomboka mitolona hoe raha vao ny CENI raha vao ny HCC raha vao ny Assemblée nationale tandre manao taridrano ankinaina Assemblée nationale koa zay tena arovan'ny citeny mafy dia mafy parce que c'est là le fief le bataillon de guerre le nerf de la guerre fa izao
aza faly fosiny tsika fa eo tsy hoe rava moa fa ny démission fa jereo kenareo ke ty détail ty ny président senia tsy ny démission monsieur Thierry izy iny ary tadidinareo ny contexte nidirany monsieur Thierry tao efa tao ioa no miala taloha misy histoire de naverina iza namerina azy ianareo mamaly azy iza namerina monsieur Thierry ao dia faharoa manarakaraka an'izany fa maninona tsy izy rehetra ny démission fa monsieur Thierry mijanona quand par hasard mais il n'y a jamais de hasard en politique dia izy manazava rehefa aveo tanareo il prend les devants il explique les choses mbola iverenatsika iny izy tsy miseny rehetra ny démission fa ireo teo aloha zany no zany razantsika azy dia ty zany ilay arrivage voaingana ity monsieur Thierry donc inona ny interprétation zany inona ny logique plutôt fa tsy interprétation ny fantaniko dia zao hoe tsy ny fandravana no zava-dehibe fa inona ny antony andravana azy amin'izao fotoana zao pourquoi tsy ny ravana tamin'ny vao nanomboka ny taky an'iny ny Gen Z sy ny vahoaka pourquoi le timing du calendrier pourquoi maintenant io ny ilana valina fa tsy hoe ho ravana ve ny seny satsy tsy hany problème za anisany makasitraka ny fandravana ny seny fa tsy rava ny seny fa nosoloana aloha tsika tsy hifamitaka on ne joue pas avec les mots nosoloana ny membre ny seny fa tsy noravana ny seny zany rava zany soloana rafitra vaovao donc ty zany mitota ihany no avadibadika fa tsy vaovao zany io on nous fait croire hoe ny fitarainanareo zay hoe ravana ny seny tsy rava ny seny fa soloana pourquoi maintenant zay ny fantanam-petraka dia ny fantanam-petraka miala nametra-pialana de plein gré ve reo olona reo fantanam-petraka antsitrapo mialatsina mety am'vahiny samy nasaina ny ala andraso fa raha tsy diso aho voaingana nisy ka mitovitovy amin'io tao amin'ny HCC ilay membre ny HCC anankiroa izay nisy mikimaky be dia nalaina maramila tany an-trano noentina tany amin'ny lapam-panjakana dia aveo nanao fanambarana dia hoe efa nilamina iny oui efa nilamina après discussion et négociation fa tena niala amina hipony ve sa nasaina niala hainareo ny dikan'ilay nasaina niala fantanina anankiray zay manaraka an'izay dia zao ny fanoloana an'ireo membre enseignant ireo ahoana ny fomba anaovarao azy ho ravanareo koa ny HCC efa fantatro fa ho avy ny démission ny HCC efa mandeha any amin'ny couloir any lazaiko mialoha eto zay efa mandeha any amin'ny couloir any miaraka tamin'io seny io fa mody alefa tsy kelikely izy tanareo ohatra ny atao piqûre dia il faut pas lancer d'un seul coup sao dia marary be na rakatry ny olona dia alefa tsy kelikely dia surfena amin'ny alala ny ampitenenina ny Gen Z sy ny Gen X Y hoe miala ny seny miala ny Gen Z dia hoe tena mamaly ny fitaraina avao tanareo le fahaizan'zareo misurfe an'le opinion publique fa afa ny hevitra ambadika fa ararotina le fangatahana populaire le fangatahana populaire zany tena misy fa ny fangatahana populaire tsy io le tiany zareo atao io fa fanoloana tarehin'olona fotsiny fa zahay raha nangataka ny fandravana ny seni sy ny fandravana ny HCC sy ny fandravana ny haute cour de justice sy ny fandravana ny assemblée nationale dia soloana rafitra hafa fa tsy initsony no soloana olona ary ny fomba famendrenany olona ao dia misy ny atao hoe indépendance totale tsy misy famendren'ny filohan'ny république tsy misy famendren'ny exécutif mba isin'ny atao hoe indépendance fa raha mbola ny PRRM no manendry ny olona eo dia ny koto-zafy any no Alexis azava koto-zafy any no Alexis ny pratique ny Radjojo ihany no pratique ny Ramika même procédure
fa manome fahafapo fotsiny ny olona hoe io fa tena noravana ny semi fa za no manendry azy. Ahoana noa no ananako fahatokisana hoe ianao sady juge et parti ary fantatra fa kilatsaka amin'ny fifidianana manaraka ianao. Raha ohatra indray matsika tsy latsaka ianao mety mbola misy bénéfice de doute, fa ianao no mametraka ny rafitra rehetrarehetra pour préparer l'élection. Donc pour moi c'est pas une indépendance, c'est juste une substitution. Tsy fandravana raha izay. Faharoa manaraka am'izay idirantsika am'izay ny lalàna. Raha tsy diso Madagasikara ho ny firenena tan-dalàna hono dao ary jerentsika ny lalàna amin'ny resaka démission amin'ny androm-panjakana. Eno tsara ary ity fanazavany ny amin'ny zavatra ty. Une démission considérée comme une vacance de poste lasokely aloha safady mbola mandeha ty aloha mihitsy zafady fa sady mijery ny taratasiko eto fonana indrindra ty moa live spontané fa tsy live nomanina de tsy maintsy mbola mijery kely ny document koa. Les démissions ny teny nga flohany seni ny flohany seni izy iny monsieur Thierry hoe misy constatation na vacance de poste. Monsieur le président seni constatation na vacance de poste sa démission zavatra roa samy hafa reo. Averiko constatation de vacance de poste sy démission zavatra roa samy hafa eo araky ny lalàna. Satria ny vacance de poste de ohatra nataony radio ligne lasa izy mitsoka de vacant les postes de oui vacance de poste iny satria tsy nety nanao démission nandrasatsika de nanao démission tsy nety nanao démission izy noho ny antony maro samy hafa de vacance les postes fa eto tsy vacance de poste fa démission. C'est pas un détail, c'est quelque chose d'important. Et non anefa miteny amin'ny conférence de presse oui vacance de poste. Ho anay vahoaka tsy mandady arona de mitovy ihany zany fa ho an'ny olona mpahay lalàna tsy mitovy zany e. Ary tsika firenena tan-dalàna raha tsy diso aho sa jungle zao raha ohatra ka vacance de poste zany de inona ny dikan'izay intérim zany no manaraka zay ny tokony logika na statut intérimaire. Ni procédure de constatation de vacance de poste na député io na sénateur io à Madagascar dia déclenché par la saisine du président de l'institution concernée. Assemblée nationale la ohatra raha ohatra ka misy député, Sénat ohatra raha ohatra ka misy sénateur de ohatray daholo. La décision constatant la vacance et le remplacement est généralement rendu rapidement après réception du dossier publié au journal officiel et sur le site de la HCC. Procédure, saisine formelle par le président de l'institution après décès, démission ou empêchement. Procédure, saisine formelle par le président de l'institution après décès, démission, empêchement. On a une recevabilité les démissions. Ça il suffit pas de démission, na leo la de ok, ça recevable avec ça tient. Ni recevabilité de une fois le dossier reçu au greffe de la HCC,
La Cour examine la régularité de la vacance. Exemple, dossier du remplaçant. Et comme sur remplaçant, gao? Mais famisian, fa mody apetraka quel banc de remplaçant, une fois le dossier reçu au greffe de la HCC, la Cour examine la régularité de la vacance. Exemple, dossier du remplaçant. Délai. Misy délai koa le izy fa tsy hoe tonga de zay tiako io satria za mitondra de zay tiako ihany io. Azafady Ragnandria antadalana fony Madagasikara fa tsy mahadagogo. Les arrêts de la HCC sont publiés relativement vite après la survenance de la vacance, après quelques mois après, souvent dès la réception des documents nécessaires. Pour les cas spécifiques, la HCC agit rapidement pour rassurer la continuité des institutions parlementaires. Zao nefa ny zavatra misy amy valo ora maraina ny démission manaraka vavoadony amy 12 ora dia efa nivoaka ny hoe vacance de poste. Pero tsara le irrégularité dans la procédure. Inona ny mamaika? Ça cache quoi? Ça sent le soufre. Ça sent la ruse. À planer. Une démission considérée comme une vacance de poste, instantanée ou quelques heures, elle nécessite le respect d'un préavis. Une démission considérée comme une vacance de poste instantanée ou quelques heures nécessite le respect d'un préavis. L'employeur ne peut pas considérer le poste vacant immédiatement, hors 8 heures de midi, sauf accord pour un départ anticipé ou en cas d'abandon de poste non justifié. Après mise en demeure. C'est le don d'une procédure établie. Préavis obligatoire. Sauf dispensé par l'employeur ou convention collective, dia tsy maintsy manao préavis de démission durant lequel le poste est occupé. Une absence injustifiée. Si tu as les députés intermédiaires de l'Assemblée nationale, les choses sont absents. Absence injustifiée. J'ai le abandon de poste. Si vous quittez votre poste sans préavis, cela est considéré comme un abandon de poste. L'employeur doit vous mettre en demeure de reprendre le travail. 15 jours de délai les mises en demeure avant de considérer le poste vacant. Azala. Mbola fanjakana ave Madagascar? Mbola misy lalàna ave Madagascar? Où on s'amuse, on joue au Lego? Samy lalao soldat. Guinguin est là. Zany notre refondation. Heures de recherche d'emploi. La loi ne prévoit pas d'heures payées pour chercher un emploi en cas de démission, contrairement au licenciement.
Cependant, certaines conventions collectives le permettent. Il est donc fortement recommandé de négocier la date de départ avec l'employeur pour éviter un litige pour abandon de poste. Voilà. Ho avy indray ny HCC rapitso dia ho hitanareo tsara fa rebelote io. Rebelote. Donc, aloha zava resaka. Je suis pour ny fandravana sy ny HCC fa lay motifa no mampiahiahy. Ary faharoa, ilay ampiasana azy rehefa avy eo. Ny takiny ny olona tena kianja raha tsy diso ao hoe raha vao ny HCC, raha vao ny CENI, raha vao ny Assemblée nationale la hosoloana Assemblée constituante, mbola verina foana io, satria cheval de Troie io Assemblée nationale io, que ça vous plaise ou non. Hosoloana zavatra hafa satria tsika ao anatinareo fondation, sady zany le izy tiry zareo a. Ao anaty refondation, qui dit refondation, miova sata miova andrina. Miova ny sata aloha, fa tsy ny andrina ny soloana. Nefa ny andrina ny soloana, fa ny sata ny andrina teo ihany noho ny teo. Ina dika am'izany? Ina dika am'izany? Ça sert à rien. Ça cache quelque chose, secret de polichinelle. Vous me comprenez? Manaraka, l'ironie du sort. L'ironie du sort, calme fotsiny fa aza mikirapaka. Misotro dité kely. L'ironie du sort. Tiany l'ironie du sort après an'izay zavatra rehetrarehetra zay. Mamerina kely ny tantara zavatra anankiroa. Todika aminareo manapahefana aho sy mpitondra amin'izao fotoana izao. Et là, c'est le pasteur ndray no miteny. Moi, j'ai plusieurs casquettes, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Zay tsy mahafaly ny olona. Satria na sasany corde raha ihany. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Tsy misy zava-baovao ety ambany masoandro. Tadidio zay teny misoratra masina zay. Tsy misy zava-baovao ety ambany masoandro. Ka rehefa tsisy zava-baovao ety ambany masoandro, dia tokony ahiakalesona atsika. Tsy vaonareo ny amin'ny fitondrana hatramin'ny nahatantarany tany. Zareo tsara, ty le ironie du sort, hakana lesona. Ratsiraka tamin'ny fotoan'androny nampiororo zany rezepy zany zay natadidy. Matanjaka zany rezepy zany, vo mandany fotsiny rezepy mbola boikela zany zany dia sitrika ianao ohatran'ireny hoe ho faty reny. Fa raha ataony lecture tsotra, iza moa no nandavo azy sy nanongotra azy teo dia ny zanadambo. Ny zanadambo izay par rapport ny rezepy fa ny zanadambo ane tsy dia makay zay. Par rapport amin'ny formation ny rezepy, zay le ironie du sort, lesona asean'Andriamanitra hoe matetika zavatra kely tsisy dikany le hoe singam-bolo mandavo ny vosotra. Dia nidaboky ny ratsiraka. Amin'ny resaka hoe force andresako eto. Rezepy zanadambo no nanala azy teo. Tonga teo fitondrana indray ny ara-valomanana, napetraky ny zanadambo. Zany hoe faction na olona ty zany kapisaty no nanala azy teo. Arao tsara, kapisaty, une partie. Dia tonga teo amin'ny fitondrana i Rajoelina napetraky ny kapisaty. Dia iza ny nanala azy teo? Kapisaty.
tsy misy zava-baovao ety ambany masoandro, tsisy zava-baovao ny ety ambany masoandro. dia rehefa ny kapisaty no nametraka ny rajoelina teo, nanala ny rajoelina teo, dia iza no nahatonga ny président Mikael ny izy ny filazantsika azy teo amin'ny fitondrana, plus ou moins exactement, ce sont les influenceurs, n'est-ce pas? Anisany contribué be nanetsika ny soulèvement populaire. Gen Z anatiny zany, Gen Z azadiny fa ma Gen Z azy dia génération numérique, donc les révolutions numériques no miteraka le zavatra. Arao tsara, Gen Z, révolution numérique, influenceur, art diaspora, reo no contribué betsaka nampiovany zavatra. Arao zany le logika manomboka any amin'ny ratsiraka. Averiko indray sao dia tsy maharaka tsara nareo. Ratsiraka, Rezepy dia Zanadambo nanala azy. Zanadambo nametraka ny Ravalomanana dia Kapisaty nanala azy. Rehefa avy eo Kapisaty nametraka ny Rajoelina dia Kapisaty nanala azy. Anao tsara. Dia rehefa niakatra Mikael, marina hoe Kapisaty izy kanefa ny tena marina dia ny génération numérique, diaspora ary ny influenceur no favoriser le soulèvement dia surfer tamin'iny ny Kapisaty. Ny origine tsy ny Kapisaty fa ny surfer izy. Dia nareo mamaly ny toyany. Nareo mamaly ny toyany. Raha ny diaspora sy ny numérique sy ny influenceur zany no nahatonga le régime anao 3 points de suspension de suite. Ajanoko eo. Fa omeko indice kely ihany raha ohatra ka misy tsy mahazo. Matoa masika dia masika ny fitondram-panjakana sasany amin'izao fotoan'izao ny amin'ny resaka hoe Facebook io hoe zao tokony asiana zao, tokony asiana zao. Sy teny moa dia namody ny teny hoe hatramin'izao mbola andrasana hoe amoaka lalàna mihitsy hiarovana ny influenceur. Odoy izy any mino anao. Lalàna hiarovana ny influenceur nefa ny fantatra tsara fa pour museler dia mody hoe anao lalàna mba hiarovana. Tsy azo fitana amin'izany zay. Tiako tenenina hoe matory zareo tena capté ohatran'io dia fantany tsara hoe iza nahatonga azy teo ary iza no toyany. Za lazaiko anareo fantatro fa ataonareo anton-dresaka ao andapa ao. Je le sais. Nefa ny za sady tsy tanana andrangotra tsy tongotra nipake. Donc ça fait réfléchir. Say angamba ny tompoko lasy tompoko vavy samita in'Andriamanitra apo mieritreritra acte de résistance n'Andriamanitra tombontsoa journée KRJL ary politique d'usure ty zaretsika drotroka samita in'Andriamanitra.